Androany zany dia manao atelier zay de validation amin'ny les plans de communication irahanay amin'ny PFNDSA sy ny FOI Madagascar. Ny idiranay amin'ny plan de communication io zany zay atao amin'ny vehivavim-pandraharaha eto amin'ny Océan Indien dia le fampandraharana eny amin'ny ambanivohitra entrepreneuriat rural. Ny COI moa zany Commission de l'Océan Indien dia mia plateforme anankiefatra ny volet entrepreneuriat zay misy ny FOI Madagascar, ny momba ny développement durable et sécurité alimentaire zay misy ny plateforme FNDSA dia misy anankiray lutte contre la violence dia ny anankiray femme politique. Izay roa tota les plateformes anankiroa zany no manao an'ity atelier ity anio zany hoe ny FOI Madagascar amin'le entrepreneuriat sy ny PNFDDSA momba développement durable la sécurité alimentaire. Ireo dia tsy afa-miala mihitsy satria ao amin'le tokotelo mahasanan'andro izy tika eto fitentsika zany hoe entrepreneuriat, développement durable sy ny social. Ny fampandrosoana lovain-jafy moa zany dia miankina amin'ny zavatra telo fototra dia eo ny toe-karena, eo ny tontolo iainana dia eo ny ara-tsosialy. Eo amin'ny ara-toe-karena no andraisanay atao amin'ny FOI Madagascar anjara zany amin'izay fampandrosoana maharitra izay. Izay indrindra no mahatonga ny FOI Madagascar miara-miasa tanteraka amin'ny plateforme nationale des femmes développement durable et sécurité alimentaire. Dia mahatonga an'izao atelier de validation amin'ny plan de communication anay izao androany.